diso fanantenana be tena diso fanantenana be ary manahy hoe hoaiza ilay firenena manao izao vidéo izao no ny antony dia hoe ho avy eto Madagasikara ny groupe ny manam-pahaizan'ny FMI io dia hijereny hoe inona daholo no fandehan'ny politika ny vola rehetrarehetra eto Madagasikara. Fanaovana an'izany dia misy rindrina fa tsy zaraina mihitsy amin'ny vahoaka sy ny ambanilanitra. Amin'izao fotoana izao dia amiko manokana izany dia hoe diso fanantenana be tena diso fanantenana be ary manahy hoe hoaiza ilay firenena. Efa napetraka ao manao zara be dia be manao zara be dia be mihitsy nanao zara hoe olè reto vola tsy tokony tsy forohana ange no alatsaka ny banky mondial ho antsika fa ilay vola tsy tokony tsy forohana dia toy ny mahazatra na izy tompon'andraikitra ambony ao amin'ny banky mondial ary andriamatoa atao saika dia miteny hoe tokony hisy fiantraikany antsapatanana ny asan'ny banky mondial dia mametraka fanontaniana izany hoe andriamatoa saika ahoana moa no hampisy fiantraikan'ny mafonja amin'ny fanampiana ny ataon'ny banky mondial rehefa ny manjavozavo ny tsy mangarahara no misy ao anatin'ilay atao hoe projet ny banky mondial. Averiko tsy hisy mihitsy ny fiantraikany azo tsapain-tanana amin'ireo projet ny banky mondial ireo dia voalohany indrindra aloha ny fomba fanomezana ny vola dia efa tsy mangarahara. Faharoa amin'ireo vola be dia be mitobaka ireo dia ny akamaroany raha tsy lazaiko hoe izy iray manontolo dia tsy hisy fantatry ny malagasy. Za zany mizary eto averiko hoe tsy misy fiantraikany amin'ny malagasy ireo projet izay itrosan'ny Madagasikara na ho lazaina fa ho fanampiana Madagasikara satria tsy misy mangarahara. Resahako ohatra ny projet mionjo ho zaraiko eo ilay projet mionjo aloha izao dia aloha fantatry ny be sy ny maro fa mamoaka vola ary namoaka vola be dia be tamin'ny taona 2024. Ankoatran'ireo vola izay nomena ny FAO 26 millions, nomena ny UNICEF 30 millions, nomena ny CRS 11 millions dolara daholo izany resahako izany ilay olona, nomena ny PAM million koa dia manontany tena ianao mba misy ve andriamatoa saika fanontaniana hoe inona ny tamberina andraikitra ataon'ireo organisme onusien ireo tamin'ny voalaza izany fa hoe 188 millions dia raha atao izany koa dia ohatrinona ny vola nakany amin'ireo organisme onusien ireo. Azo atao mazava be izany satria hita ao anatin'ny contrat lazainareo fanomen'ny projet izany. Ankehitriny dia talanjona ny tena fambolena kely tsisy dikany
aloha dia hitarainy izay amin'ny sary sy ny soratra indray matosaika eo, amin'ny sary sy ny soratra hoa dia mitarainy izay fambolena kely tsisy dikany no aseho an'ny UNICEF vola 25 millions de dollars ve tompoko no anaovana ny asa dia fambolena kely tsisy dikany amin'ny olona omena tampoka rano isan'andro no aseho anareo fa tena fantatra ny ataon'ny projet. Dia milaza nareo fa hoe nahazo famatsiana rano fisotro ny fisotro madio ny olona avoay ny karite ameo re tompoko takina avoay ny cartographie ny nanaovanareo ny asa iza daholo moramora be le miteny tena nanao zavatra be dia be izay avoay ny karta avoay ny cartographie zao mantsiny ty dia mety efa amin'ny organisme des Nations Unies ny FAO sy ny UNICEF amin'izany vola be rehetra resanareo zany dia ny malagasy ny mpanao fahalovana fa areo zany tsy mpanao fahalovana fa ny olona mitaraina madama tsy hitanay izany, madama aiza misy an'izany, aiza ny alehanay ho avoaka akao daholo resaka mionjo aloha ho avoaka akao daholo iza tolotolo reo olona vaovao namena vola avy amin'ny projet mionjo reo tsy vola madinika misy mahazo 1,200,000 zany entreprise oso zany dia manontany ny olona ianao hoe nareo iza aminareo na eno an'izany entreprise osiso zany entreprise osiso dia hoe madamo raha eto amin'ny misy anay eto tsy maheno izay dia misy amin'izao koa misy fividianana akoho sy akoho any dia misy fividianana incubateur iza aminareo maheno an'izany dia aiza misy an'izany projet zany tsy misy dia ny tena mampalahelo dia alao vakina eto koa le resaka 19 millions nomenan'ny FAO akoatran'le 6 millions zany 20 millions latsaka menan'ny FAO dia 25 millions nomenan'ny UNICEF esana ao anatin'ilay projet mionjo fotsiny daholo zany 45 millions zany zay zavatra resary zay 45 millions de dollars 45 millions de dollars ve rangaty dia mbola ny projet indray no mamoaka vola anaovana ny zato zaroa dia inona zany nampiasan'ny FAO sy ny UNICEF ny vola voarainy dia tsy vitan'izay misy ampaham-bola lavany amin'ny FSRP ampiasaina ny atsimo tonga dia tsy olona koa le izy ho tombotsoa manoka ny bovema koa izay dia iza no adalanareo eto aiza ny vokatra takino amin'izany ny olona rehefa mitaniana dia inona nataony ity tany aminareo tsisy malala tsy maheno izany zay ry madama tsisy an'izany terineny dia aiza zany le fampiasana vola fa ho avoakako tsirairay mba tsy handaingana mba tsy hanaovana ny malagasy tompotrano miona ary tsy hanaovana tsindry avoavaratra any malagasy makasitraka mbola vao miona izay ho avy koa ny jiramaso ny potoany makasitraka antsika ary tsy mamela an'izany tsika